hirawe Haleluya sana Fahidruterakandro Wale Lapataka lehibe Jesus yanye Layanaranizi sai Jesus yanye Layanaranizi sai Sija Isayani na Isai Ivuare fatena sina Kamini sayurisai Tapi magica ena gina Laitanana tamisai Turimasu na pasundrina Sina pui sina finzai Nanaku aku tari Wali Fenazeli marube Sani hirawe Haleluya sana Fahidruterakandro Wali Lapataka lehibe Jesus yanye Layanaranizi sai Jesus yanye Layanaranizi Tena alina fanjesena Isayani na Isai Fapamunzi mefanumena Kamini sayurisai Nutulura na famunzena Laitanana tamisai Hachizao mula manantena Rinueli mamina Inzao mitumukawa Nati Ikati faliambe Fa Jesus ire Era kawanzika Mipululutra tsima Mati Fiterana leibe Isaurananiye Anjamanitsika Isaurananiye Anjamanitsika Isarayetana kutana Kivunina itanewana Riajemanza tuku Aliviyubile narana Isarayetana kutana Kivunina itanewana Riajemanza tuku Sora na sana jai Akala sana wanawi rai Kena na tsara mandraki zai Aturu chao ni manuku Sora na sana jai Akala sana wanawi rai Kena na tsara mandraki zai Aturu chao ni manuku Aliviyubile narana Isarayetana kutana Kivunina itanewana Riajemanza tuku Vavaka sika rehetra misaotranao Jesosy io amin'ny tiandran'io ity mihaino mivavakainy ary tsy hoe mihaino fe mihaino fa tena maningolatsofina amin'izay lazainao aminay
dia mangataka anao indrindra Jesosy Kristy, avia hianao izay mihaino anay sy maningila tsofina aminay. Heno Jesosy io ny feonay izay mitaraina, ary toko anay ny teninao manao hoe avia manatona ianareo miasa fatratra sy mavesatretana, fa namaivana anareo aho, maivana ny zigako. Ary zany no anatonanay ianao Jesosy amin'ity fotoana ity, ary misaotra anao maningila tsofina aminay Jesosy. Tena fiantrana lehibe zany, fitiavana lehibe zany, mamindrafo aminay ary mamela ny elokay. Eto amin'ity tany fandalovana ity zay Jesosy, ary tsy hoe mandalo teraka dia ho faty, tsy izany fa mandalo karazan-javatra maro samihafa, mandalo fahoriana, mandalo adi-piainana, mandalo ranomaso, mandalo ratrapo, mandalo aretina, nefa koa mandalo fanasitranana, mandalo fiadanana, ary tanteraka aminay arabaky teny ny teny hoe kodiaran-tsarety ny fiainana, mihodina ao ny fahoriana, ao ny aretina, ao ny fifaliana. Tanteraka aminay tokoa Jesosy io ny teny eo ampitory-teny hoe misy fotoana hifaliana, misy fotoana zay hidirana anatin'ny fahoriana, misy fotoana hiomehezana, ary misy fotoana zay hitomaniana. Mangataka anao eo anatrehan'izany rehetra zany Jesosy, dia atao fitaizana ho anay zany, hatanjany finoana hianao, ka dia hanaradianao zahay na manao akory na manao akory. Tsy vita anay nefa zany Jesosy, fa ianao no mahavita izany aminay. Ianao no niantso anay manao hoe avia manaraha, dia ataovy mpanaradianao zay Jesosy, ametraka ny dia tongotray eo amin'ny dia tongotrao. Janko io dia tsy ho vita anay raha tsy ianao no mitantana anay amin'ny tanakavanan'ny fahamarinanao. Amin'izay zay tsy vily havanana, tsy vily havia, fa tena hianao mihitsy no mpiandry tsara miloha lalana anay, mampahereza anay, manatanja anay, ary eo anatrehan'ny fanantenana izay ianao Kristy ny fanantenanay, dia ataovy tena mijoro zay Jesosy, ka tena matanjapo, matanjatsaina, amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy avy any Nazareta no angatahana izany. Amen. Ny fampianarana zay anjarantsika amin'izao fotoan'izao ry havana dia ny hoe ny fizahan-toetra sy ny fakam-panahy, mianjady amin'ny kristiana. Zany dia ankinitsika, ary tsy hoe tsika ny manankina azy, fa mifanahin'Andriamanitra no nifidy ny teksta zay asainy anakinantsika ny zany fampianarana izany. Ho hitantsika amin'ny filazan-tsaramasina sy roatan'ny Lioka toko voalohany, Lioka toko fahaefatra ka ny andininy voalohany hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Lioka toko fahaefatra ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Rehefa hitantsika dia vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ary Jesosy feno fanahy masina dia niverina avy tany Jordana, ary nentiny fanahy tany anefitra 40 andro izy, ka nalainy devoly fanahy, ary tsy nihinan-kanina akory izy tamin'izany andro zany. Ka rehefa tapitra zany dia naona izy, ary hoy ny devoly taminy: raha zanak'Andriamanitra ianao, teneo ny vato io mba ho tonga mofo. Fa Jesosy namaly azy ka nanao hoe voasoratra hoe tsy ny mofo ihany no veloman'ny olona. Ary ny devoly nitondra azy niakatra, dia nanao azy, naneho azy indray mpimaso ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao. Dia hoy ny devoly taminy: homeko anao izao fanampahana rehetra izao mba ny voninahiny, fa efa natolotra izany, ka zay tiako no meko azy. Koa raha miankohaka eto anatrehako ianao, dia ho anao avokoa zany rehetra zany. Fa hoy Jesosy namaly ka nanao taminy hoe voasoratra hoe Jehovah Andriamanitra ao ny ankofanao, ary izy irery ihany no ho tompoinao. Ary nitondra azy nakany Jerosalema izy, dia nampitoetra azy teo an-tampon'ny tempoly
ka nanao taminy hoe raha zanak'Andriamanitra ianao mivarina any ambany any, fa voasoratra hoe izy andidiny anjeliny aminao mba hiaro anao, ary eny an-tanany no hitondran'ireo anao, fa ndra ho tafitohina amin'ny vato ny tongotrao. Fa Jesosy namalaka nanao taminy hoe voalaza hoe aza maka fanany Jehovah Andriamanitra ao, ary rehefa natapitra zay fakam-panahy rehetra ny devoly dia nandao azy izy aloha. Zao ny tenin'Andriamanitra zay nasainy fanahy masina nanakinantsika zao teny zao. Avy natao batisa Jesosy eto, ary voalaza tsara tamin'izany fa nidina teo amin'ny fanahy masina tahaka ny voromailala, ary nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe ity ny zanako malalako, henoy izy. Naseho mibaribary teo Andriamanitra ray, ny fanahy masina, ary ny zanak'Andriamanitra dia Jesosy Kristy Tompo. Ten'Andriamanitra sy ten'olombelona. Teo izy telo mianaka, ary nanomboka teo dia niara-ny asa izy telo mianaka hahatafita ny famonjenantsika. Fa tsy hoe Jesosy rery akory no nahavita ny famonjenantsika, fa izy dia anankiray amin'ireo persona telo ao amin'ny trinité masina, ka niaraka foana ireo. Tsaronao angamba fa rehefa tany anefitra hampitombo ny mofo dimy sy ny hazan-drano-droa Jesosy, dia nivavaka tamin'Andriamanitra ray izy aloha nisaotra, zay vao nozaraina ny mofo dimy sy ny hazan-drano-droa. Tsaronao koa angamba fa rehefa nafaka hanangana any Lazarosy tamin'ny maty Jesosy, dia nivavaka tamin'Andriamanitra ray, ary zay izy vao nanangana any Lazarosy tamin'ny maty. Miara-miasa izy ireo, ary tena miara-miasa ilazana fa naiza misy antsika dia zanak'Andriamanitra tamin'ny batisa isika, zanak'Andray tamin'ny batisa isika. Zany eneny mahatonga Jesosy teny hoe aza manao ray ety an-tany, fa ny rainareo dia any an-danitra, ary raha mivavaka ianareo dia manava hoe rainay zay any an-danitra. Nefa nampiniko ny manao hoe na inona angatanareo amin'ny ray amin'ny anarako dia atao zany, ary mbola lazaina amin'ny toeran-kafa hatramin'izao aminareo dia tsy nangataka na inona fa ngatao amin'ny fanahy masina dia ho azonareo zany. Manana toko lehibe tsika, tsy irery ianao amin'ny toerana rehetra misy ianao. Efatra ianareo, ianao, ny ray, ny zanaka ary ny fanahy masina. Tsy miady rery ianao amin'ny zavatra iadinao, fa efatra ianareo no miara-miady, ny ray, ny zanaka ary ny fanahy masina. Ary ny tena tokontsika dia izao, zay rehetra efa nandalovan'i Jesosy mbola tsy nandalovantsika, ary zay rehetra niatra tamin'i Jesosy misy tsy niatra tamintsika. Jereo fotsiny ange hatramin'ny fahaterahan'i Jesosy na ilikiliky ny havana, na ilikiliky mimpan-karena, tsy nahita toerana tany amin'ny hôtely atao hoe tranom-bahiny, farany tany an-tranon'omby izy niteraka. Izy amintsika moa no teraka tany an-tranom-biby. Mety misy teraka tany anaty tomobily, teraka tany amin'ny arabe, teraka tao an-trano, teraka tany an-tsaha, fa tany an-tranon'omby dia vitsy angamba raha misy tsika niteraka tany an-tranom-biby. Jesosy raha zanak'Andriamanitra, manana ny fahefanetihantany ka hatrany an-danitra, afaka ny fidy tsara ho teraka tany amin'ny lapa, afaka ny fidy tsara ho teraka tany amin'ny tranom-pisorona be, fa tsy izany. Ary na dia ny ray aman-dreniny aza afaka ny fidy tsara ray aman-dreny manam-boninahitra, fa ray aman-dreny faneso zany ny fidiny hoe ny olona tsy zanako Josefa va ity, ilay Josefa mpandrafitra, ka iny mba hampianarany antsika toy izao. Tsy nandalovanao zany, nandalovan'i Jesosy ny toerana farany ambany indrindra. Tsy nandalovanao ny hoe manao soa
kanefa tsy misy mpamaly soa na dia kely aza. Ka Jesosy ndray mandeha dia tena ny teny manao hoe ny voromanidina manana ny tranony, ny amboholo manana ny lavany, fa ny zanak'olona tsy manana na dia ny vato ametrahany lohany aza. Tsy nandalovanao zany, fa nandalovany. Ary ny tena sarotra indrindra amin'izany dia izao, maro ny olona nosotraniny, maro ny olona nazo tombotsoa taminy. Fa rehefa nasaina safidy ny olona manao hoe iza ny tianareo, Barabasy sa Jesosy, dia ireo izay nazo tombotsoa taminy mikika manao hoe iovonoa amin'ny hazo-fijaliana, fa Barabasy no fidiana avelao votsory. Ary raha mbo ataony tombon'ny hazo-fijaliana Jesosy, ny taraina teo ray eo, nahoana dia nilaozanao? Tsy mba misy olona ny tenina na hoe mangina ianareo, aza esoana izy, fa efa io no anjarany, efa io no mahazo azy, ka ao na mbola ataonareo ny hoe raha zanak'Andriamanitra la midira teo. Tsy nisy na dia ray aza na mpangina, fa samy mikikika manao hoe fanesoana, izay ventin'ny teny rehetra izay nambaran'izy ireo. Ilay olona nalaza ny dorodrodon'ny olon-drehetra tamin'ny fahavelony, rehefa maty nalevina tahaka ny fatana mpamosavy, olona faran'izay vitsy no nandevina azy. Avy eo izy nitsangana tamin'ny maty, avy eo izy niakatra ny an-danitra, avy eo izy mbola nandefa amin'ny fanahy masina ho an'ny olon-drehetra tetỳ an-tany, avy eo izy mbola mivavaka ho an'ny rehetra etỳ ambony tany. Heverinao zany hoe olona nanaovanao soa kanefa tsy mahay mamaly fitia, raha olombelona tsy manana amin'ny fanahy masina izany, dia zavatra hafa ny tao anatin'ny fony, ozina sy zavatra maro samihafa. Fa Jesosy nanome mifanahy masina mba hinony olona azy, fa Jesosy mbola nivavaka ho andreo olona rehetra, mbola mivavaka ho anao sy ho ahy. Zany ny fiainan'i Jesosy. Iza no nandalo izany? Tsy misy na dia ray aza. Ary iza no nandalo izay rehetra nandalovan'i Jesosy? Mety mandalo ngamba ny sasany mba nandalovako ihany zany, fa mpangikely tahaka ny tsindrom-paingotra eo anatrehan'ny tsindron-defina izay nahazo an'i Jesosy teo ambonin'ny hazo-fijaliana. Zany ny zavatra mitranga. Noho izany tena azo itokiana izy. Noho izany tena azonao ametrahana ny fiainanao ray manontolo izy. Ary izay ny nataony avia manatona ahy. Ianareo miasa fatratra, mavesatr'entana, fa hanamaivana anareo, maivana ny ziogako. Manana traikefa natao hoe fijaliana zany olona zany, manana traikefa amin'ny atao hoe fizahan-toetra zany olona zany, manana traikefa amin'ny atao hoe fakam-panahy zany olona zany. Ataoko hoe olona satria le maha-olombelona anazy zay nijerena eto, le maha-olombelona azy mitovy amiko sy ianao, fa ny fahotanany tsy itovizana. Izy tsy mpanota, fa isika mpanota. Ary zay indrindra tsy tokony hatonga azy ho mendrika hijaly, hatonga azy ho mendrika ho faty, satria olona tsy mpanota izy, fa fahafatesana ny tambony ota. Zaho sy ianao dia mendrika ny hijaly, mendrika natao hoe ho faty, fa fahafatesana ny tambony ota. Fa izao ny marina, nanaiky niditra tao anatin'izany Jesosy ho fanomezan-toky antsika, fa afaka mampandresy antsika izy, afaka momba antsika izy. Dinio tsara ny texte izay novakiantsika teo. Natao batisa Jesosy, nidina amin'ny fanahy masina Jesosy, nefa neto ny fanahy masina nakany anefitra mba ho alainy devoly fanahy. Ahoana moa hoe fakam-panahy sy fisedrana ity? Hoantsika hoe ny devoly maka fanahy, fa ny fisedrana avy amin'Andriamanitra. Misy zavatra zay tsy hain'Andriamanitra toaina zany.
matonao manavaka an'izany indrindra ho an'ny vita batisa. Jesosy ny vita batisa ary batisa amin'ny fibebahana mbola atao hoe ampahiny amin'izay batisa vitany raisinao zany, fa tsika natao batisa amin'ny anaran'ny ray zanaka ary mifanahy masina. Ny batisa amin'ny fibebahana tsy manangana ho zanak'Andriamanitra, fa ny batisa zay natao taminao sy tamiko manangana antsika ho zanak'Andriamanitra. Ary zay fananganana ho zanak'Andriamanitra zay amin'ny anaran'ny ray zanaka ary fanahy ho atolotra. Zany ny batisa, manao batisa anao ho amin'ny anaran'ny ray zanaka ary fanahy masina, natolotra eo amin'Andriamanitra ray tsika, natolotra eo amin'ny Jesosy Kristy zanaka itsika, natolotra eo amin'ny fanahy masina isika. Ary zay ny mahefatra antsika amin'ny toerana rehetra misy antsika. Zay ny mahefatra antsika amin'ny toerana rehetra misy antsika. Dia tsarovo zay, ary araraoto zay. Fa raha manam-pinoana ianao, ary le finoana tsy hoe ny heritsainao na ny herim-panahinao, tsy zany natao finoana, fa finoana fanomezana, angatahina amin'ny fanahin'Andriamanitra ary ampitoerin'ny tenin'Andriamanitra ao anatintsika zany finoana izany. Ka satria fanahy masina no mametraka azy eo amintsika, ny tenin'Andriamanitra no mampatanjaka an'izany voana favy atao anatintsika zany, ka lasa mahatonga zany hahavokatra voan'ny fibebahana, voan'ny fatokina, voan'ny fanoloran-tena. Araraoty angatao amin'ny fanahy masina, angatao amin'ny fanahy masina. Fa izany no tediavin'i Jesosy amintsika. Zay ny nataony dia hiakatra any amin'ny ray aho, fa tsy ho azonareo ny fanahy raha tsy hany aho. Angataka amin'ny ray ny fanahy aho ho anareo, dia ny fanahy ny mpananatra. Ary tsy tsika koa zany mangataka, fa Jesosy no mangataka izany ho antsika. Na inona angatainareo amin'ny anarako dia atao zany. Jesosy no mangataka izany ho antsika, mba hitoerany fanahy masina atao anatintsika. Hahatonga antsika ho tempoly ny fanahy masina. Jesosy mihitsy no misahirana mangataka izany ho antsika. Angatao. Tazomy amin'ny tenin'i Jesosy ry havanao, fa Jesosy tsy mba mivadika, fa izy le omaly anio ary mandrakizay. Tazomy amin'ny teniny izy, teniny nataonao ty Jesosy. Angatao amin'ny fanahy masina. Ary izy nanambara fa hatramin'izay nareo mbola tsy nangataka, fa angatao amin'ny fanahy masina. Ary eto ny fanahy masina no mitondran'i Jesosy tany anefitra. Izy hiady amin'ny devoly, fanahy masina. Ka raha misy zavatra fakam-panahy tonga alohanao, tena asan'ny devoly tonga alohanao, aza miteny hoe nentin'ny devoly taty aho. Ny fanahin'Andriamanitra no mitondra anao eo mba entina handresy ianao, ho entina handresy ianao, fa fanahy mpandresy zay nomenanao. Nateraka mba handresy teo mibatisa ianao, nateraka mba handresy teo mibatisa ianao. Fanahy masina no natonga anao teo, ahafahanao mandresy. Nahoana tsy miantso an' Jesosy? Ary fantaro tsara fa ny devoly tsy maka fanahy amin'ny zavatra tsy mifanandrify amin'ny fahalemenao. Zavatra misy eto, nona Jesosy 40 andro tsy nihinan-kanina, nona izy, hoy ny filazany tsara. Dia ny fakam-panahy voalohany resaka sakafo. Sady fizahan-toetra io no fakam-panahy. Nahoana ny ilazany hoe fizahan-toetra no sady fakam-panahy? Tsy ho tanteraka io raha tsy navelan'Andriamanitra ray hanatrika izany izy. Fakam-panahy koa satria izy nona sakafo no misy eo. Fantatry Jesosy anefa fa na dia nona azy izy dia tsy mahazo mihinana an'io. Inona ny antony? Devoly no manolotra azy. Devoly no manolotra azy.
Ka na inona tombony zay everinao ho azo rehefa devoly no manolotra azy dia roana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Zay nataon'i Jesosy eto no roahiny amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Le tenin'Andriamanitra matanjaka atao anaty no mandroaka azy amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Jesosy dia teny tonga nofo. Raha izy no miteny dia marina ary tonga izany zavatra izany. Ary neto natao hoe sakafo. Zay nampianarina koa amin'ny rainy izay an-tany meo anay anio ny anona sahazanay androany. Ina le sakafo zay rehetra ilain'ny vata tenanao mba havelona anao. Zay rehetra ilain'ny vata tenanao mba hanananao fiadanana. Zay rehetra ilain'ny vata tenanao mba hanananao taranaka. Zay rehetra ilain'ny vata tenanao mba hatoganao ho salama. Sy ny sisa sy ny sisa. Zay natao hoe sakafo. Kanefa tsarovy raha avy amin'ny devoly izany. Toro lalana tolotry Jesosy. Roay amin'ny anaran'i Jesosy. Fa matoa ianao latsaka ao anatin'ny fakam-panahy ary tsy mahazaka an'ilay fizahan-toetra dia zao no mitranga tsy miorina ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Ary ny fiorenana amin'ny tenin'Andriamanitra tsy ianao no mampiorina anao amin'ny tenin'Andriamanitra fa ny fanahin'Andriamanitra no manoratra izany ao anatin'ny fonao. Zay nanambaran'ity Korintiana 2 zay hoe fiangonana sary. Manana zao fanantenana zao zay dia sary. Satria ny fanahin'Andriamanitra no mahatonga ny olona ho epistily velona. Ny fanahin'Andriamanitra no manoratra ny teny ka lasa teny fiainana le teny. Fa tsy teny atao tsenjery. Na teny arahina fotsiny zay ny fombafomba. Ao anatin'ny fiangonana io anie. Misy olona tonga ao mba hijery taratra inona ny atao ato. Misy olona tonga ao satria fombafomba miditra am-piangonana. Fa raha zany ataon'olo hoe tara. Misy olona tonga ao fa satria ny afianakaviana rehetra ao. Ary misy tena tonga ao tamana tsara, manana an Jesosy. Maro ny antony atongavany olo am-piangonana ao. Ary olona rehetra tonga amin'ny fiangonana io, maro ny eritreritra ao anatin'ny sainy mandritra ny fotoam-pivavahana mandeha. Ary misy azy tsy miorina akory amin'izany atao fotoam-pivavahana izany. Fa tahaka ny dirany ihany no nivoahany tao. Pokaty izy miditra ao, pokaty izy mivoaka tao. Tsy nisy zavatra no raisiny amin'izay rehetra natao tao anatin'ny fiangonana. Ry havana malalo Jesosy lohan'ny fiangonana sady manome ny fanahy masina angatao izy. Le toa sakafo ihany koa dia izay rehetra kely raha manindrotsindrona, mampangirifiry, mampitomana. Eny ara misy tena ady ateny isan'andro. Tokatrano mikorotana, tokatrano mifanitsakitsaka, fijangajangana tafiditra ao, filibana tafiditra ao. Tsy firarahina zany atao hoe Jesosy Kristy zany. Misy ary mahalala an Jesosy nefa mamingavinga an Jesosy zavatra maro samihafa. Ady amin'ity fiainana ity tsy mety ho resy, fanotrana tsy mety ho resy, aretina tsy mety sitrana, fahafatesana mifandimby. Zavatra maro samihafa. Zany natao hoe sakafo tonga amin'ny olona. Jesosy nandresy izany tamin'ny teny zay niorina tao anatiny. Ary Jesosy afaka mpandresy anao raha miorina amin'ny tenin'Andriamanitra ianao. Le miorina hoe tsy hoe raha ianao no manao ezaka iorenana. Angatao ny fanahy masina iorenana zany. Harena be no atao ny fanahy masina. Harena be no meny fanahy masina. Nahoana tsy araraotinao zany? Le sarin'ireo rehetra zay nangataka tamin'i Jesosy teny amoron-dalana, ny jamba, ny boka, ny marary, sary rehetrarehetra nangataka tamin'i Jesosy fanasitranana, fangatana dia mahazo.
Tsy mandeha rery ianao. Efatra ianareo no manatrika ny korotana mandrakariva tokantrano. Efatra ianareo no manatrika ny ditran-dranaka. Efatra ianareo no manatrika ny ditram-bady. Efatra ianareo no manatrika ny ditran' ray aman-dreny. Zay fiainana mampahory anao, mampanatsa-dranomaso anao. Efatra ianareo no manatrika izany. Ary ny telo, ny ray, ny zanaka, ny fanahy, vonona ny anampy anao. Ary vonona ny anolotra anao ny zavatra tidiavina. Ny arena avy any an-danitra mihitsy, araka voalaza amin'ny Efesiana. Ny arena avy any an-danitra no atolony anao. Ary ny arena avy any an-danitra tsy voavidin'ny vola etỳ tany. Satria ny fanahy mampahery, ny fanahy fampiononana, ny fanahy mampitraka, ny fanahy mampijoro, ny fanahy izay mampatanjaka, mampandresy, zay no menanao. Raha mangataka izany amin'ny Jesosy Kristy Tompo ianao. Mangataka amin'ny ray koa Jesosy Kristy Tompo ho anao. Ny fakam-panahy faharoa na ny fisedrana faharoa zay nahazo an Jesosy dia ny fanjakana, ny fahefana, ny voninahitra. Maro ny olona no te hanana voninahitra eto amin'ity tany ity. Maro ny olona te hanana fanjakana, te hanana fahefana eto amin'ity tany ity. Ary vokany betsaka ny mandoalika eo amin'ny devoly. Mpitondra fanjakana, mpitondra orinasa, olona mpanan-karena, olona mitady zay ilaina mba hahafana manapatra fahefana, any amin'ny ombiaso no andehanany, any amin'ny doany no andehanany, any amin'ny piskidy no andehanany, any amin'ny fisampo no andehanany, rafitinina, any amin'ny maty no hitadiavana fahavelomana. Ny tenany aza tsy voatsangany, ka nahoana no afaka merona anao izy. Fa mataonao mahazo dia ny fanahy ny fahafatesana, zay no manaradianao, zay no melolalana anao. Ary io mihitsy no nandavan Jesosy. Fahefana, voninahitra, tombontso maro samy hafa atolotry ny devoly azy. Atolotry ny devoly azy. Sady tsy mahasoa ny tena no tsy mahasoa ny hafa zavatra avy amin'ny devoly. Jesosy efa manana fahefana rehetra ety tany ka hatrany an-danitra. Izy no nahariana zavatra rehetra misy. Hoy ny filazany tsara ny Jaona, lainga nataony devoly, anareo komeko zay tiana, zay tiako omena azy. Mandolia dia ho azonao reo. Mampandainga ny tenin'Andriamanitra nataony devoly. Ary io tsy voalohany, fa efa tany amin'ny sahy edena no nampandainga n'Andriamanitra ny devoly ka niteny hoe minana nyty fa hitovy amin'Andriamanitra ianareo. Mampandainga, ray ny lainga, zany ny antsoiny Jesosy any devoly, ray ny lainga. Ary io lainga io, lainga tsara lahatra io, dia mitarika ny olona ao anatin'ny karazana fiainana maro samihafa. Tsika moa Malagasy malaza amin'ny atao hoe fihavanana. Tsara io. Fa ombadiky ny teny hoe fihavanana rehefa kirakirainao ny fampiasan'ny sasany azy, fa tsy atao hoe ny fampiasantsika azy, ny fampiasan'ny sasany azy. Dia izao, io fihavanana io no hoe tsy nivarotra no aloha fa ny fihavanana. Dia izao, mba hahafahana manao raharaha amin'ny olona anankiray, dia izao atao tamana amin'ny fihavanana izy, dia tonga ny tsolotra, tonga ny kolikoly. Mba hahafahana manavitra olona anankiray zay tena hita fa diso, dia mitady havana izy any amin'ny fitsarana, dia reny no manavitra azy amin'ilay zavatra ataony. Na mitady havana izy amin'ireo rehetra manam-pahefana, dia reny no manavitra azy amin'ilay atao. Ao ambadiky ny atao hoe fihavanana dia misy zavatra maro, fandikan-dalàna maro zay tonga. Eny, fa na dia nitoepo ao anaty azy dia afenina mihitsy. Tsy hoe resena, fa afenina mihitsy
mba hafana mamandrika sy mamely ny hafa am'izay nataony tamin'ny sasany. Ry havana, fiatsaram-belatsia, fahaizana amin'ny lalao ny tsipy-dalao ny fiarahamonina. Zany no ambadiky ny atao hoe fihavanana ndraindray. Ka fanafenana fahotana, fanafenana eloka behivavy, fanararaotana hanaovana zavatra maro samihafa, fampitapena mbava ny olona maro samihafa. Zay ndraindray natao hoe entiky ny fihavanana. Tsy le tena fihavanana zay tena mampiavana, fa le fihavanana fanafenana mivarilavo, fanafenana ny ratsy rehetra. Io ane no tediavin'ny devoly hilatsahan Jesosy. Fa Jesosy mbola nandroako zany. Jesosy mbola nandroako zany amin'ny tenin'Andriamanitra. Lalana an'io atoron' Jesosy antsika. Izy miteny hoe avia manaraha, zaho mpiandry tsara. Lalana atolotry Jesosy anao zany. Aza miady rery. Eo natreny zavatra maro mianjady. Fa efatra ianareo miara-miady. Ary le anankiray, zay olombelona tahaka anao, olombelona tahaka, tsy mendrika ny hofaty, tsy mendrika ny hijaly, tsy mendrika ny alevina, nefa nandalo zany rehetrarehetra zany, mba hahafahantsika matoky azy. Io indrindra no tazomy amin'ny teny manao hoe ianao Jesosy nanome toky, noho izany tazomiko ianao. Ary izao, eo amin'ity tany ity, raha misy olona zay mba zokonjokony eo amin'ny tanàna, na amin'ny fianakaviana, misy olona zay atao hoe ray aman-dreny, ela ny ainana, manana traikefa, dia reny no angatahantsika torohevitra, reny no angatahantsika anatra. Mariny zany, fa iza no manana traikefa mihoatra noho Jesosy? 2 taona mahery ny fiainany, mbola olombelona tena olombelona izy. Ka traikefana 2 taona ve ampafiriny hoe ny traikefanao raha 70 taona ianao, 80 taona? Nahoana tsy amin'ny Jesosy no mitady traikefa, torohevitra, fahendrena, hoenti miady amin'ity fiainana ity? Nahoana tsy amin'ny Jesosy no mangataka hery ny fanahy masina, mangataka ny amin'ny Andriamanitra ray amin'ny alalan'i Jesosy, zany fanahy sy teny zany, hampatanjaka sy hampitraka anao, hoentinao mandresy, ka tsy ho ranomaso na fahoriana mandrakariva amin'ny fiainanao. Ary mba tsy hanadononao an' Jesosy raha miadana mandrakariva ianao. Hoy ny tenin'Andriamanitra, misaotra anao aho, fa nomenao, fa tsy nomenao zay tsy zakako, ary tsy nomenao mihoatra noho zay ilaiko. Fa raha nomenao zay tsy zakako aho, dia hanosina anao. Fa raha nomenao zay tsy ilaiko aho, zay mihoatra noho zay ilaiko aho, dia hanadino anao, misaotra anao. Ary zay fananana ny antonona zay, zay no angatao amin'i Jesosy eo amin'ny zavatra rehetra. Zao no mbara, raha mbola velo eto ambonin'ny tany ianao, dia tsy maintsy mifandimby, tsy maintsy mifandimby ny ranomaso sy ny fiomezana, ny ratra-po sy ny fifaliany fo, ny fiadanana sy ny ady lava, ny korotana lava. Tsy maintsy mifandimby ireo. Ny maty ihany no tsy malala mijaly, ny maty ihany no tsy mitomany, ny maty ihany no tsy mahita fiadanana. Fa nahoana ary zany no asain'Andriamanitra miodikodina eo amintsika? Dia izao, lay fizahan-toetra sy lay fakam-panahy dia natao hampatanjaka antsika, hampandresy antsika. Tahaka ny olona anankiray zay milanja fonjam-bitsika, voalanjanao sy voabatanao ny 50 kilao, dia ampiana kely indray ny sisiny 2 ho lasa 570 kilao, ho lasa 100 kilao, ho lasa 50 kilao. Zany hoe fampatanjahana ny finoanao. Ary hevitr'Andriamanitra sy fomban'Andriamanitra, hatogan'Andriamanitra hitazona mafy anao, zay rehetra manodidina anao sy zay rehetra mianjady aminao,
Sady rehetra midona aminao. Zany tena heviny. Tena zava-dehibe ny fahatongavan'ny fisedrana sy ny fakam-panahy. Tsy hoe ny devoly no mitarika azy eo, fa ny fanahin'Andriamanitra no mitarika anao manatrika an'ireo. Ary ny fanahin'Andriamanitra no mampandresy an'ireo. Dia miteny ianao manao hoe ka nahoana rano lavo, nahoana rianina ny lavo, dia izao ny fahalavona ho tonga anatra ny amin'ny fiainana manaraka. Ny fahalavona ho tonga anatra ho an'ny fiainana manaraka. Ahoana ozy ny tenin'Andriamanitra? Rehefa tsy resinao ny devoly, le fakam-panahy tonga eo, le fisedrana tonga eo, mandosira, tediava lalakafy ialana aminy. Raha olo isaky ny tonga aminao ve mila hady? Raha misy olo tonga aminao ve hitarika anao hanota, hitarika anao isolotoka, ho mamo, hanao zavatra maro samihafa, hitarika anao vary lavo amin'ny lainga, dia mbola iny ihany ve nataonao namana? Tsy hankahala azy ianao, fa mivavaka ho azy mba hiovany. Satria tsy resinao ny toetra ratsy ananany, dia ny miataka aminy. Zay ny atao, fa mivavaka ho azy kosa mba hampandresy azy. Zay ny teny hoe netiny devoly tany anefitra Jesosy. Zay ahafahany Jesosy tanteraka mivavaka. Ary isaky ny asa Jesosy makany anefitra mivavaka ho andreo rehetra zay ny andidina azy sy ny asany. Ary ny fakam-panahy farany dia nentina teny amin'ny tempolo izy, dia mivariana any ambany any. Fa ny anjely hitazona anao. Ry havana, ty fahagagana ity, zay dradradradraina, dia matetika indraindray lasa fitediavana vola. Lasa fitediavana vola. Fa tsy kivatokina an'Andriamanitra. Ary zany hoe mampiasa ny tempoly mba azahoana laza. Karazana varotra anie zany. Men'Andriamanitra toerana ianao ao amin'ny tempoly mba ahafahanao mahazo zay zavatra tediavinao amin'ny olona rehetra mifanerasera aminao. Men'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana ianao, dia le fanomezam-pahasoavana iny amidinao hitediavanao harena. Eto ny fakam-panahy meny devoly an' Jesosy, no menanao ny fanomezam-pahasoavana zanak'Andriamanitra, variana any ambany any, dia tsy ho aratra ianao, ho gagabo ny olon-drehetra, hideranao ny olon-drehetra. Jesosy tsy nahafatsaka tamin'izany, fa ny fanomezam-pahasoavana zay nomena azy ao amin'ny tempoly dia nampiasainy mihitsy azahoan'olona hiditra ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary voalaza mamarana eto, ary nefa nalainy devoly tamin'ny fakam-panahy rehetra Jesosy. Toko anao sy toko anao zany. Fa ny zanak'Andriamanitra azy, sainy devoly, nalaim-panahy, navelan'Andriamanitra ho sedraina. Vao mainka va ianao sy ny tenako. Izy zanaka nateraka talohan'ny taona rehetra, nisy talohan'ny taona rehetra. Zaho sy ianao zanaka natsangana teo amin'ny batisa. Fananganana antsika ny fakam-panahy, fanefenantsika ny fisedrana, ary fitariana antsika hiditra lalindalina kokoa ao amin'ny Jesosy Kristy, zay mpitady-dalana antsika, ny zavatra tonga alohantsika. Zany no tena marina ry havana. Ary raha ny fakam-panahy naharesanao androany, mbola haresanao rahampitso, tsy nanara-dian'i Jesosy ianao. Fa ny mpanara-dian'i Jesosy mandroso hatrany hatrany amin'ny fandresena. Mety mahita ota vaovao, fa hoentinao mandresy daholo miaraka amin'ny Jesosy ny teniny rehetra zay anananao. Izay ny tonga an' Jesosy miteny manao hoe zaho no tena voaloboka, ianareo ny sampany. Raha mindray amiko ianareo dia mahavokatra be dia be. Miraisa amin'i Jesosy, miraisa amin'i Jesosy, ary misaorany Jesosy amin'ny karazan'ady rehetra trehanao, satria fampatanjananao zany. Ary lasa toro-teny velona ho an'ny manodidina azy ianao, ho an'ny olona zay malala amin'ny fiainanao, fa hoe
nianjadiany zao izy, niaran'izao izy, tonga tamin'izao, nefa nijoro mandrakariva izy. Toro-teny ho an'ny manodidina izany. Fijoroana vavolombelona ho an'ny manodidina izany. Hery ho an'ny ankohonanao izany. Fampatanjana ho an'ny tokantranonao izany. Anatra sy torolalana ho an'ny zanakao izany. Ny fampieritrretana ny ray aman-dreninao izany. Fa lasa zafy mananatra ray be sy renibe ianao. Ary zany indrindra ny toetran'i Jesosy. 12 taona izy no nananatra ny mpisorona sy mpisorona be tany amin'ny tempoly. Io ny toetrany. Ary nampiaiky ny maro. Tsy mba miandry taona ny fananana ny fanahy masina. Fa na dia zaza azy ianao, afaka mijoro vavolombelona ho an'ny olon-dehibe rehetra. Ary havana malala, raha izany ny marina, ary tena marina izany. Misaoran'Andriamanitra. Voalohany indrindra, fa mbola velona ianao ka andalovan'ny zavatra maro samihafa. Misaora azy faharoa, fa nomeny batisa ianao, nomeny fanahy masina ianao, ary nomeny an'ny ray ianao, nomeny ny zanaka ianao, mba hatonga anao tsy atsiaro tenao hirery, fa hiantso mandrakariva ny ray, ny zanaka, ary ny fanahy masina. Ary misaora azy satria ahoana? Fiasanao am-pelatanan'Andriamanitra ireny, hitombonao, aholon-dehibe anao amin'ny finoana, ka maharesy tanteraka ianao. Tsarovo ry havana, fa i Paoly apôstôly aza dia nangataka hoe esory amiko ity. Fa inona ny valiny? Ampy ho anao ny fahasoavako. Jesosy aza tany Getsemane dia niteny manao hoe esory amiko ity kapoaka ity. Fa inona ny toyiny? Aoka ny sitraponao ny atao, fa tsy niany. Tsy ianao rery no mandalo zavatsarotra, fa Jesosy nandalo zany, naharesy izany. Paoly apôstôly nandalo zany, naharesy izany. Izy aza maty martiora. Tsika hatramin'izao tantara tany taonjato taloha no nisy maty martiora. Fa tsika hatramin'izao dia mbola tsy nitsangana amin'ny fanjakana hoe hanenjika fivavahana kristiana. Tsy mbola misy zany. Ary angatantsika amin'i Jesosy tsy hisy izany. Fa izao ny marina, manana an' Jesosy Kristy tompo isika. Azontsika itokiana amin'ny zavatra rehetra. Koa dia manondrosoa miaraha mimpandresy fa Jesosy Kristy ny fahafatesana aza resiny. Vao maky avany kely raha mahazo anao. Zao tontolo zao aza, izy no faindrain'Andriamanitra ray hitondrana zao tontolo zao. Vao maky avany ny fiainanao tokana. Vao maky avany ny fiainam-pianakavianao. Vao maky avany ny fiainan'ny zanakao, fiainan'ny vadinao, hainy tsara mitondra zany rehetra zany. Fa kely no nanomboantsika, fa lehibe ny hafarantsika. Ary vavaka antsika rehetra. Misaotra anao Jesosy, nanomezanao zany teny zany ho anay. Hay ve tsy mandeha rery izahay, fa miara-dia amin'ny ray, amin'ny zanaka, dia ianao, ary amin'ny fanahy masina. Hay ve tsy miady rery izahay, na mifaly irery, na miadana irery, fa miaraka aminao, ny ray, ary ny fanahy masina. Misaotra Jesosy mampatoky anay. Mamela ny elokay, ary mamindrafo aminay. Ataovy mitraka mandrakariva Jesosy ny fiainanay. Eo anatrehany mora sy ny sarotra tonga eo aminay. Ary mangataka aminao Jesosy, mba tsy amin'ny valim-bavaka mahafaly ihany no anaovanay rakim-pisaorana, fa amin'ny zavatra mafy mianjady aminay, mampitanondrika anay, dia ampanatero rakim-pisaorana izahay. Satria Jesosy io, hoentinao manatanjaka anay zany, ary hoentinao mampandresy anay. Aiza moa misy mifandresena raha tsy misy ny ady, ary aiza nisy ny faharesena raha tsy misy ny ady. Ka zay indrindra Jesosy, io ady io dia meo ho anay zany Jesosy, ny ady andresenay, ny fanahy mpandresy, dia meo anay zany Tompo. Dia amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy avy any Nazareta no angatana an'izany. Amen.
Endro averico aminao ity tantara ity, fototriny aina fa tsy angano sanatry, eny matsitamy izay Jesosy zanakiny ray, no nanolotrany rany mba hosorona, isika mpijaliana mafitamy izay, raha mandrika tamin'izay vohitra izay, raha Jesosy tamizay dia niaritrany mahamay, nonyutasikizay. Endro averiko aminao ity tantara ity, fototriny aina fa tsy angano sanatry, eny matsitamy izay Jesosy zanakiny ray, no nanolotrany rany mba hosorona, isika mpijaliana mafitany izay, raha mandrika tamin'izay vohitra izay, lai Jesosy tamizay dia niaritrany mahamay, nonyutasikizay. Yeah, yeah.
ino anaty Kristy. Ary aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiava sy ny asa tsara. Hampandroso ny fitiava